Vavaka isika isaotra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra raha eo, Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Rainay amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay. Atolotra ianao ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay. Misaotra Jehovah Andriamanitra raha eo, tantananao ny fiainanay indray. Nandritry n'izay tapaky ny taona voalohany izay ka natratrarana ity enim-bolana faharoa ity indray. Dia ny volana Jiona izany. Misaotra nombanao anay tamin'ireo loza sy ny ratsy rehetra tamin'ny lalana izay nandehananay ka afadoza izay ary maro tamin'ireny loza ireny ary ny tsy hitan'ny masonay fa navily lalanao izay ka tsy nifanojo tamin'izy ireny. Misaotra koa nanomezanao anay ny fahasalamana fa na dia toa aza ny ady rehetra tamin'ny fahasalamana dia mbola velonaina izay ka nisitranonao tamin'ny aretina ka dia mbola tonga eto amin'ity sabata ity. Misaotra koa Tompo ny tahinao ty fiangonana ty nandritry ny 20 taona mahery izay satria dia androany ihany koa ny tompon'andraikitra ny zava-maneno izay niaraka taminay teto dia tsy nisaraka taminay ary nambinao sy nitahinao koa ka mbola natratra izao eny mbola na faharoa zao amin'ny derahanay ianao sy ankalazainay ianao amin'ny alalan'ireto zava-maneno sy ny fanamafisam-peo reto. Misaotra koa nitahinao azy ireo sy ny fianakaviany natratrarina zao 20 taona zao koa niaraka taminay teto tamin'ny fanompona anao nandritry n'izay fotoana lava izay. Mindro zay Tompo fa tsy ho diso anjara amin'ny fitahina avy aminao koa zany fianakaviana izany. Koa dia raisoary ny fanalitra izay atolotray mba ho andrakasitranao amin'ny seza fiandriananao ary ho ampitomboanao tokoa ane zato avy eny izay nanolotra ka hovahanao ny varavaran'ny lanitra androtsanao fitahina ho an'ny vahoakanao tsiraray avy. Dia ho asianao teny mafy tokoa ny valala tsy hanimba ny vokatray ka dia avanim-bo izay. Ho tahinao nefa izay tsy mba nanakatolotra nandritry ny enim-bolana voalohany iny fa amin'ny enim-bolana faharoa ty kosa Tompo dia ataovy mitafitafo ary mihoatra ny molony ny fitahina omenao ny vahoakanao tsiraray avy mba hiterahana sy hankalazana ny anaranao. Dia mitanena ary Tompo amin'ny alalan'ny vakitenin'ny soratra masina izay mivakina tao fa mihaino izay ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana. Araky ny fotoana mahazatra moa zany dia noezahana hoe isaky ny voalohan'ny volana sabata voalohan'ny volana toy izao dia etem-bomariny antsika mifankahita satria dia manara-maso hatrany hatrany isam-bolana ny tenako ny fizotran'ny asa amin'ity fanorenana ny fiangonantsika zay lehibe eran'ny Afrika ity ka dia isam-bolana dia mandroso manketo satria itsika isan-kerinandro dia mitondra ny anjara borikitsika foana amin'ny fandraisana anjara amin'ity fanorenana ny tempoly lehibe indrindra ity izay atao hoe azo atao hoe iorina eto Jerosalema. Amen. Dia entanina hatrany itsika izay mpandray anjara zany mba azo ny fitahina avy amin'Andriamanitra ka dia hitondra mihoatra izay omen'Andriamanitra foana mba iseho ny voninahiny sy rery avantsika koa fa manana mpamatsy ara-bola hienjana faran'izay matanjaka atsika dia ilay Jehovah tompony teny fikasana manao hoe vaky ny varavaran'ny lanitra androtsako fitahina fiainam-biampo anareo. Amen. Amen. Dia manantena ny fanohizantsika ny fandraisana anjara hatramin'izay ary izay mbola te hiditra andarana moa dia miditra satria marioko hatramin'izao mbola tsy fenontsika ny isa 7 arivo eran'ny Madagasikara nefa dia jerevy mifandroso ny asa zany hoe raha tratra zany io isa 7 arivo dia mety tena maika hiazakazaka be mihoatra n'izao ny asa. Dia ao misy tsy mandray anjara anatin'ny M7000 fa mitondra ny anjara brikiny foana izy na isaky ny sabata izany ka dia izay no atongavana eto Ambohimarina indray satria voalohan'ny volana isika izao dia tonga mba mampahery sy mamangy antsika koa ary ilaza ny vaovao ihany koa hoe inona moa ny vaovao farany izay misy atsika amin'izao fotoana izao. Marina zany tsy afaka misaraka amin'ny firenena ny fiangonana na inona ho lazaina na inona ambara ary hatrany amin'ny andron'ny zanak'Israely dia nanangana firenena iray koa Jehovah
izay manana ny fanjakany, manana ny maramilany, ny mpanjakany, ny vahoakany, ny fiangonana koa nefa okilan'izay dia teo ihany koa ny fiangonan'Andriamanitra izay ny vavahany ireo mpanjaka izay ny fandimby hatramin'izay, dia ny vavaka tsara ny olona ny mpanjaka ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ary raha fa misy olana eo amin'ny firenena, satria misy fahavalo anafika izany firenena izany a, dia na miteny amin'ny alalan'ny mpaminany Jehova na ny mpanjaka no miantso sy mitaraina amin'Andriamanitra fa misy olana eo amin'ny fireneny, misy olana amin'ny fanjakana zay entiny, fa misy firenena handrava ny fanjakany hanapodika azy. Dia tsy afaka nisaraka tokoa zay trangan-javatra zay, ka amin'ny fotoana izay ifikiran'ilay mpanjakan'ny Israely amin'Andriamanitra dia momba azy hatrany Andriamanitra, fa amin'ny fotoana izay iodinana io mpanjaka io kosa ialany amin'Andriamanitra dia ialan'Andriamanitra koa izy, ka dia omeny ny hafa ny fanjakany izany. Zany hoe tsy hafa misaraka mihitsy zany ny fanjakana sy ny fiangonana izay nisy an'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely izany, satria Andriamanitra no mametraka ny mpanjaka, mitondra ny mpanjaka, ka dia mitondra ny vahoakany sy ny fireneny izany. Tamin'ny sabata herintsika dia namarana ny volana Mai ny toritentsika, ary tamin'izany ny resantsika ny mikasika ny Abakoka, dia mampirisika atsika hijery sy hanaraka ny tantaran'ny firenentsika malagasy, ampitahana amin'io voasoratra amin'ny perikôpantsika izay efa natao tany amin'ny herintaona, tany amin'ny 2017 tany nanaovana ny perikôpa, izay nisoratan'ireo olona nitendren'Andriamanitra ireo ka nibitsihany fanahy masina hoe ity no ataovy amin'ny volana Mai, ireto ny toko sy andiny no ampiasainareo, ireto indray no ataovy amin'ny volana Jiona, ataovy amin'ny volana Jolay, sy ny sisa mandrapatapitry ny taona. Dia na tiatsika na tsy tiatsika eto amin'ny firenena malagasy tsika tsy afaka ikipitsika tsy hijery ny zava-misy, tsy afaka ny anapitsofonytsika tsy hieniny zava-misy, na ny raharaha politika izany na ny vaovao-mpiangonana eto amin'ny firenena misy atsika, izay tsy miafina fa ambara isaky ny sabata. Dia andao sy maro fitenitsika kely ny resaka tamin'ny heriny, dia mba ahitantsika ny trangan-javatra misy amin'izao fotoana izao sy ny zavatra izay iseho, tsindriko tsara, enoy tsara ny zavatra izay iseho amin'ity volana Jiona ity eto amin'ity firenentsika malagasy ity. Inona no iseho, inona no hitranga, nahoana, hoaiza ity firenentsika ity? Mbola ao ve Andriamanitra? Mbola mijery ve Andriamanitra? Mbola miteny ve Andriamanitra? Mbola miaino ny fitarainan'ny malagasy ve Andriamanitra? Ary mbola misy vahaolana ve ivoahana amin'izao zavatra misy izao? Fa raha amin'ny maha-olombelona no mijery azy dia tahaka ny efa mandiso fanantenana ihany, mahakivy ihany ny hoe mbola misy lalana ve ivoahana amin'izao trangan-javatra misy izao. Ary ny magaga dia ny perikôpantsika koa dia mifanaraka amin'izany, na ho lazain'ny olona hoe tsy izy io fiangonana io, na ho lazain'ny olona fa devolony ao, na ho lazain'ny olona fa mpaminany sandoko io, na ho lazain'ny olona fa izao io dia tsy afa-miala ny zavatra voasoratra tany aloha rehetrarehetra na misoratra masina, fa dia hiainantsika amin'izao tokoa ny zavatra izay voasoratra. Ka raha ho raisitsika vetivety ilay voaresaka tary amin'ny Abakoka, raisy vetivety anie ny baibolitsika eo amin'ny Abakoka, Abakoka raha baiboly protestant izy dia page 866-67, zany hoe 865 zany 66-67 amin'ny baiboly protestanta zany, mba hampalakilaky ny fahitantsika anazy. Fitentsika vetivety ilay izy anohizana ny zavatra, ny afatra androany
raha nitranga zavatra misy eto amin'ny firenena tokoa ny jerevana. Abakoka toko faharoa vakitsika minomboka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Abakoka toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Ny nilazany Jehova tamin'ny mpaminany ny amin'ny andringanana ny Kaldeana. Jehova miteny amin'ny mpaminany, io ilay hoe tsy manao na inona tokoa Jehova tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany, amin'ny mpaminany mpanompony. Andininy voalohany, hitsangany ambonin'ny fitazana koa ary hijory ambonin'ny manda, hiandry ahitako izay lazainy amiko sy izay havaliko amin'ny fitarainako. Hitsangany ambonin'ny fitazana koa, hijory ambonin'ny manda, hiandry ahitako izay lazainy amiko. Io zany lazaiko hoe tsy afaka ilaza ikipy ny masotsika ka tsy hijery ny zava-misy eto amin'ny firenetsika, amin'ity fandringanana ny Kaldeana ity. Tsy afaka ilaza atsika fa tsy hijoro, hiandry, hiaino ahitana izay lazaina amintsika sy izay havalitsika amin'ny Jehova amin'izany fitarainana zany. Zany hoe averiko zany izy, tsy afaka ikipitsika amin'ny zava-misy amin'izao firenena misy zao, ny firenena malagasy, ny fiangonana, na fiangonana inona izy na fiangonana inona, sy ny vahoaka malagasy, ka hoe tsy hijery, tsy hahita ny zava-misy, ka tsy hiaino ny zavatra zay lazaina ity sy ny lazaina iry, na amin'ny radio, na amin'ny tele, na amin'ny gazety, na amin'ny fitondram-panjakana, na eny amin'ny tolon'ny fanovana. Tsy afaka miala amin'izany fa dia tsy maintsy mijery, tsy maintsy mihaino anao. Raha tsy hoe tsy manana radio sy tele sady tsy mahay mamaky teny, no jamba, no mona, tsy marenina angamba ianao, dia mety tsy halala an'izany rehetrarehetra izany, ka dia tsy maintsy mihaino anao, miandry izay lazainy sy izay havalin'i Jehova. Andininy faharoa ka hatramin'ny fahadimy, dia namaly ahy Jehova ka nanao hoe soroaty ny fahitana, ka atao velona tsara ny soratra eo amin'ny fahafana, mba ho azo ny miazakazaka ho vakiana aza. Soroaty ny fahitana, ka atao velona tsara ny soratra amin'ny fahafana, mba ho azo ny miazakazaka ho vakiana izany. Atao vitan'ny olona rehetra ny banderole, ataovy ny filazana na radio na gazety, ho azo ny olona rehetrarehetra vakiana. Io dia indraindray mbola matsikaiky mijery antsika fiangonana apokalipsy, manao plaky ny apokalipsy, dia atao plaky ny kritikritina miafinafina zany, ohatra ny afenifenina, ohatra ny tsy fantatra hoe aiza. Aty mbo marina zao dia efa hoe fa mahazatra io, dia efa fahitan'ny olona io tsy mila sina plaky, fa tsy mahita plaky mihitsy aho hoe fiangonana apokalipsy hatrany makaty hatramin'izay ny sy ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina. Tsisy a sa mba misy ihany io fa zany tsy mahita. Zavatra tokony isy plaky mipetraka eny ho hitan'ny olona fiangonana apokalipsy manondro filesy ary. Dia ny sasany soratra kely kritikritina miafinafina tsy fantatra zany, nefa ataovy mazava tsara ny soratra mba ho azo miazakazaka ho vakiana. Andininy fahatelo, fa ny fahitana dia mbola ho any amin'ny fotoan'andro, ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Eny na dia mitaredretra aza izy, andraso ihany, fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona. Indro feno avinavina ny fanahiny ireny fa tsy mahitsy ao anatiny, fa ny marina ho velon'ny finony. Amen. Ny fahitana dia mbola amin'ny fotoan'andro, dikan'izany misy fotoana atongavan'io fahitana io. Dia nefa ilay fotoana mbola tsy tonga dia menimenina daholo ndraitraritra, dia mitabataba, dia nikivy, ny verin-dalana miverin-dalana, ny mitsangana ho fahavalo mitsangana fahavalo, satria aiza ihany ilay fahitany, aiza ihany ilay fanambarany, ohatra ny kivy zay a. Mbola tsy tonga ny fotoan'andro, inona ny azonao atao? Rehefa tonga ny fotoan'andro dia mikendry ninona io, ny farany fa tsy ho diso. Eny na dia mitaredretra azy izy, dia ao anao izy andraso ihany, fa tsy hoe rehefa mitaredretra dia mitabataba, dia amirono toko sy andininy amin'ny baiboly fa mpaminany sandy koa dia voly io. Ianareo ve dia mbola voafita-keo hoe aiza izy hatramin'izao hoe? Nisy fahitana ange tamin'ny andron'ny Daniel, fa maty andro Daniel fa tsy mbola tanteraka ilay faminaninana, fa aty amin'ny androntsika ty daholo vao mipoitra ny akamaroan'ny fahitana. 500 taona, 200 taona, 500 taona ty aorianany niveloman'ny Daniel sy ry Jeremia sy ry Isaia,
mpaminany vao mitranga ny fahitana satria mbola tsy tonga ny fotoanandro fa zay tonga ara-potoana dia mandeha araky ny fotoana zay mbola tsy tonga dia mbola mitaredretra ka raha mitaredretra ary izy dia inona ozy izy andraso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona fa ny mari ny finoana fa ny mari no velon'ny finoana ny olona marina dia mino ary matoky fa na dia mitaredretra azy io dia tsy maintsy mbola ninona ozy izy ho avy tokoa fa tsy hijanona dia ahoana izy amin'ny Abakoka toko 7:7 ka hatramin'ny 8:7 Abakoka toko 7:7 ka hatramin'ny 8:7 fa na dia tsy mamotsina azy ny aviavy ary raha tsy misy voany ny voaloboka na dia mahadiso fanantenana azy ny oliva ary tsy mahavokatra hohanina ny saha na dia vonoina azy ny ondry amin'ny vala ary tsy misy omby ao am-pahatra fa maninona tsisy omby tsony ao am-pahatra lasa ninona daholo ny omby lasa ny dahalo ary ny dahalo tsy mangalatra ondry tsy osy fa inona ihany ny azy no angalariny fa za lazaiko nareo rehefa tsisy omby angalarina tsony io dia efa homany koa ny ondrinareo sy ny osonareo io fa tsy maintsy ho avy io na dia tsy mamotsina ny aviavy tsy misy voany voaloboka mahadiso fanantenana ny oliva tsy mahavokatra hohanina ny saha vonoina azy ny ondry any anatin'ny vala tsy misy omby any am-pahatra nefa izaho dia mbola hifaly amin'ny Jehova ihany sy ravoravo amin'ny Andriamanitry ny famonjena Jehova tompo no tanjako haleloia zany ny olona marina ho velon'ny finoany zany ny olona marina ho velon'ny finoany dia ahoana izy izy tamin'le toko sy andinintsika tamin'ny herinandro lasa iny tamin'inona moa le vaky tenitsika tamin'ny testamenta vaovao tamin'ny herinandro lasa iny tamin'ny Lioka toko 7:7 Lioka toko 7:7 Lioka toko 7:7 rehefa nilaza Jesosy ny aminy hoe raha manota ny rahalanao dia teneny mafy izy ka raha mibebaka izy dia mamelany ny elony ary raha mifona aminao impito izy ka manao hoe mibebaka aho dia mamelany ny elony dia hoy ny apôstôly Lioka toko 7:7 ary hoy ny apôstôly tamin'ny tompo ampitomboy ny finoanay ny olona marina ozy izy ho velon'inona satria hoe ohatra mitaredretra izy ty ohatra tsy mamotsina ny aviavy ohatra tsy mamokatra ny saha efa miakivy zay lasa ny olona daolina ny omby any anatiny any am-pahatra lasa ny dahalo ny mpanenjika rehetrarehetra mampiasa ny farahafaizany daholy mamoaka foto-kevitra daholy inona ny fomba nampitenany io inona ny fomba nakanana an'io tsy tanteraka zany teniny Jehova izany teo anatren'izay problema rehetrarehetra zay teo izy ny mpianatra ohatra ny tsy tafavoaka tokoa ty fa mitsangana fahavalinao daholy na ny zanakao na ara-panahy na ara-nofo na ny tao anatiny na ny any ivelany na ny efa lasa na mbola mipetraka to mitsangana fahavaly daholy na ny nampianarina na ny mpianatra nampianarina aza lasa manao jodasy daholy sasany manao petera minina hoe fa na ino ny tranga dia tsisy na iara-maty aminao ary zay dia tsisy andahanao zany eto Jesosy be da be ny peterana anao an'izany teo atongry Jesosy mihitsy mipetraka niara-ninana sy niara-ny sakafo niara-natory niara-nandeha niara-niaritra fa rehefa tonga ny tokotokoa ianao ranga namany odo tsisy namany iny zany eto ranoray azafady mba mahafaty aranga io nay maslasopy nohany koa raha namany iny zany mininana atrenao mihitsy dia mitranga daholy zany rehetrarehetra zany dia le sisa tavela le mpianatra sisa tavela tao ino ataondralahy ampitomboy ny inona ozy izy ampitomboy ny finoana efa grave be ty ohatra mitaredretra le fahitana ampitomboy ny finoana efa ny mpanatsaso avy any velany na ny tato anatin'ny ala manatsaso daholy ny fianakaviana manatsaso daholy ohatra ny tsy mamotsina ny aviavy zay atao ohatra ny tsy mandeha amin'ny laoniny vao mainka latsain'ny olona Jesosy ampitomboy ny inona ampitomboy ny finoanay ary ny zavatra magaga raha mahatsikaritra nareo rehefa mimanakaiky le fahitana satria fa tsy hitaredretra intsony dia misy maramila ny satana ataontsika hoe avocat du diable ny satana
mijoro foana mitsangana. Tsy hitany zareo zay anadisona ny fahamarinany soratra masina toroitsika. Dia rehefa tsy hitany, zay ny Satana. Tsy hitany Satana zay anadisona ny fahamarinany Kristy dia fiampangana sisany azo no nataony. Vizany moa mpiapanga? Devoly. Dia mamorona zavatra maro amin'izay izy ampangananao, anaratsinanao, anapotehana aty sy ary. Dia maramila n'izy ireny olona reny. Maramila ny Satana. Fa tandremo samba vao fitaky reny. Reny ny avocat du diable ny Satana reny. Rehefa tsy hitany izay anoherana ny fahamarinana zay ndresan'ny apokalypsy zay resantsika rehefa avy eo, dia zay foana ny devoly fiampangana sisany azy. Ka mitandrema antsika amin'ireny zavatra reny fa amin'ny tianako azy ilay hoe ampitombony finoanay itsika zay mitady ho reradreraka. Dia zao ny voalaza ato amin'ny Isaia 4:4-20. Raisy kely ny baibolitsika. Isaia 4:4-20. Isaia 4:4-20. Raisitsika amin'ny 9:10. Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako. Iza no manao sinoiany zany? Jehovah mpamindra fo aminao no manao finoiany zany. Mivoninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Ka reo mitsangana fahavalontsika rehetrarehetra reo, ataovy zay azony mamindra ny tendrombohitra. Fa na hifindra azy io tendrombohitra io izy Jehovah, ary na dia hetsika azy ny havoana, tsy mba hiala aminao ninona izy? Famindram-poko tsy hiala aminao ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako. Jehovah mihitsy no manao siniany zany. Raha tsy mino an'izany nareo aza mitehaka mafy aran'izay tratra. Tsika ato an-trano ato ataovy mafy koa ny tehaka hoe ny manodidina rehetrarehetra. Halleluja! Halleluja! 9:10. Ianao ry ory zay afotofotony tafio-drivotra sady tsy manana fampianonana. Isika vaokan'Andriamanitra ny tiany zany. Afotofotony tafio-drivotra, ny fiampangana avy amin'ny devoly, ny fanaratsiana avy amin'ny tsiraray avy, zay manana endrika atao marina. Itsika zay afotofotony reny tafio-drivotra reny. Ozy izy Jehovah, indro za andatsaka ny vatonao amin'ny antimony sy anorona ny fanambinanao amin'ny safira. Amen. Tavy mafy ny tehaka. Tavy mafy mitsy aza misalasala ianareo. Halleluja! Ka noho izany, aza mety afotofotony rivotra rehetrarehetra zay rivotry ny lainga sy ny tsao sy fanaratsiana sy ny fanapotehana antsika ihany. Aiza izany tao tsy hita e, tao mitaredretra izy zany e, ho aiza ihany izy ty e. Dia mbola vao fitaka venareo makatsy makaroa e, zao. Misy ny any ivelany manao an'izany, fa misy ny tato moa tsy iny tsy fanomezantsiny. Ka anao tato ve niala tsy niana ratsy ato no mamaiky anao. Dia tsika ve dia mbola voany zany zavatra zany hoe olona tato ny niala. Taiza koa nisy atao amin'ny katolika niala dia anatsarany katolika izy rehefa niala. Natao amin'ny FJKM izy niala dia hoe dia tena nialako tao dia io ny tsara indrindra. Na hoe tao amin'ny Jesosy mamonjy izy niala dia nialako tao dia efa voavonjy daholo ny olona tao fa za tsy te voavonjy. Na tany amin'ny vahony oloko izy niala dia ilaza hoe dia voava daholo ny olana tao fa nialako tao dia tena za mbola tsy te hovahana ny olako. Dia aiza koa ny olona hiala ato amin'ny apokalypsy dia ilaza hoe ohatra ny tena tsara ilay manga sy fotsy. Fa tsy inona lazainy? Franc-maçon reo Illuminati reo zanaka vaviny reo andriambany bavino tompoin'ireo dia normal zany. Na ilaza izy paster ary dia mifoka sigara, paster ary dia manompo sampy, paster ary mihinana kisofa ianareo ny fitahany eo. Lazaina daholo zany rehetrarehetra zany, maditra na ny zanany na ny zafikeliny na ny soferany na ny mpiasany. Tantaraina daholo zany rehetrarehetra zany. Dia zavatra lozika zany. Dia raha isika mbola fotofotony zany tafio-drivotra zany dia isika mihitsy no babaodra. Raha mbola izany rivotra izany mbola
ambotofototsika sa fotofotony zany rivotra efa disika efa fandre zany zavatra efa fantatra zany ary tsy mbola vaovao zany hoe de misy vaovao ndray ty fa manaratsy atsika indray hoy ny erisiny aty zany ve ny vaovao raha zany zao midisika mivoaka de hono izy ianao disika efa inony zany disika efa daba loka izy mbola fotofotony zany izy amaranako azy 9:10 Isaia 4:10 diditra amin'ny hafaritsika Isaia 4:10 9:10 amin'ny fahamarinana no amporenana anao tava mafy ny amen aza manano fampahoriana fa tsy atahotra ianao na ny fampatahorana fa tsy anakaiky ianao izany na de misy miaramoko zany tsy avy amiko izany ary na iza miaramoko amely anao de tonga iandany aminao kosa efa misy ve mpioko am'izao fotoana zao sa tsy misy ka maninona tsika manaiky asa fotofotony zany satria Jehova efa nanao sinio hoe tsy avy amiko zany nozy izy Jehova ka aza matahotra ny am'izany anareo ka rehefa tsy avy any amin'ny Jehova ny fiokina de avy any amin'isa zany tavy mafy ohatrany mbola tsy henoko tsara ka inany mampatahotra anao na misy miara-mioko ary aminy de tsy avy amiko efa nisy zany hatram'izay tsy mbola tsy nisy de satria tsy naomby reny satria tsy avy amin'iza fa raha avy amin'ny Jehova reny efa nanino ty fiangonana ty fa tsy tetsotsonitsika na raha fary 2000 rehefa tsy tetsotsony nankalaza ny fa 20 taona fa satria tsy avy amin'ny Jehova reny mbola ety ihany ny sonorisation raha faly 2000 mbola miaraka amintsika mandritry ny 20 taona halleluja halleluja kina ny ampatahotra atsika an'izay pioko rehetrarehetra any aza matahotra zany aza mety asa fotofotony zany rivotra izany 17 ny fiadina rehetra zay voaforona melezana anao de tsy ambinina efa nalefa ve zany sa tsy nalefa efa nisy zany tamin'ny andro ny filoratsiraka tamin'ny fitondrana teo aloha efa nisy zany tamin'ny andro ny filora valomanana efa nisy zany tamin'ny andro ny tetezamita ary zao izy mipoitra kosa tsy mipoitra kosa satria efa mahay volotratra ary Lucifer sy ry Belzebub sy ry drakona sy ny menarana rehetrarehetra de mampiasa ny maramila ny arak'izay tratra hoe maty atsika ny fitaovam-piadiana rehetra zay amelezana anao de tsy misy inona izy ka maninona ianao no manaiky asa fotofotony zany oka kose kosa wa kose aza manaiky an'izany za manaiky an'izany kosa wa kose aza manaiky afotofotony zany tafidrivotra zany tsy ambinina fitaovam-piadiana zay amelezana atsika Jehova manao siniany zany halleluja halleluja ao tsara ve ka na de amitaredretra aza mifahitana de nozy izy Jehova andrasiany fa ny fahitana de tsy maintsy ho tanteraka tsy maintsy ho avy meo voninahitra ny mpajakananjany fa kely sisany fotoanandro kely sisany fotoanazo ka aza mety ampiroroan'ny olona atsika andeha arytsika hiditra amin'ny afatra am'izay mino afa ao tsara zay zay mbola manaiky fotofotony asa fotofotony zany rivotra zany dia omena anarana hoe rapatra otra voasa fotofoto ahoana rapatra otra voasa fotofoto omentsika sironao kely an'izay zay mbola asa fotofotony zany tafio-drivotra zany rapatra otra ka zay tsy mety tsy hain'ny rosianina mandika an'izany teny patra otra zany atika ao fahatany amin'ny fotsiny hoe ahoana nadikana an'izany amin'ny teny anglisy rapatra otra amin'ny teny frantsay de atao hoe badraodra ataovy mirolera tsara ray mandreny raseta dia heniny olona hoe itsika zany le baldraodra ny fitaovam-piadiana rehetra zay amelezanao tsy ambinina na misy miaramioka agny tsy avy amiko de dikan'izay satana mitondra fitaovam-piadiana amelezana atsika fa ombinina sa tsy ambinina alefasy alefanao alefasy alefanao fa zay itsika manana an'izy Jehova Andriamanitra hotopoitsika ka tsy misy ampitahoranareo an'izany entina iray aza tsy misy aza fotofotonareo am'izany entina iray aza mpanjaka voalohany toko faraky 12
lohateny perikopantsika amin'izao volana jiona izao aza velo rakitry ny aizina ny tanindrazanao